Ka ireny affaire Claudine na affaire fitanjahana maro manerana ny nosy ireny zany, ireny any no azoko lazaina ny fisehoany tsy fahametezany ty fitondrana ty ary tsy mitady le tombotsoan'le vahoaka ity fitondram-panjakana ty fa tena fangalarana be vava natao na ny resaka volam-panjakana amin'ny affaire Claudine ty na ny hareny firenena tsy trandrahana amin'ny tombotsoan'le vahoaka fa ny tombotsoan'ireo mpitondra ireo ao amin'ny présidence reny zany sy zay miaradia aminy zany no mahazo tombotsoa reny zavatsy reny ka raha zao no mitohy dia azoko lazaina fa de tena ao anatin'ny fahasahiranana foana ny vahoaka malagasy reny harena reny tsy hiverina tsony reny fa rehefa alaina reny de lasany nefa mba nomena Andriamanitra antsika reny mba mipetraka amin'ny tany manan-karena ny vahoaka malagasy nefa ny vahoaka malagasy ao ambony ty tany manan-karena ty dia mahantra fa ny mpitondrantsika sy ny vahiny izay miaraka mitsokombakomba amin'ny tompony harenatsika amin'izao fotoana. Zahay député Mapara raha misy manao de manaraka zahay fa tadidionareo fa efa nisy motion de censure na motion de déchéance ny taloha teo efa natao taloha teo de ny hafarany moa zany ny malety zany no mandeha ny fizarana vola no mandeha ary zay ny mampalahelo ny asan'ny député sasany zany zao koa mandeha de hoe misy député fa ho zaraina 4-4 koa n'izao fotoana zao tamin'ny loi de finance teo de fa nangataka ny député de hoe tokony ampidirina amin'ny budget amin'ny 2017 ty ny fividiana 4-4 ho an'ny député zavatra efa natao taloha reny kay zany hitan'ny fitondram-panjakana fa mety ihany de izy amin'izao fotoana zao dia tambazana 4-4 zany ny député amin'izao tsika miteny zao amin'ny resaka motion de censure izay kotsona fa zaho maheno ary efa maro ny manao sonia ny Mapara mety anaraka ny bisiny maro amin'izany fanaovana zany fa tsy zahay mihitsy aloha no hitarika